Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Indro Andriamanitra manampy ahy, ny tompo no mpanoana ny fanahiko, nanolotra sorona aminao amin'ny foko manontolo aho ry tompo, idera ny asoa ny anaranao. Salamo 3:15. Amin'ny fofeno fitiavagna no anolorana fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka. Ity onjapeo ny radio Fagnier mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toroteny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagnier ity. Toloranay fiarabagna antsika EOV jiaby tratra n'izao alahady fa 9 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 9 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe mahaiza mampiantrano an'Andriamanitra. Ndeo renesitsika irevaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toroteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray amandrenitsika. Boky Jenesy. Tamin'izany andro izany, ny tompo niseho tamin'ny Abrahama teo amin'ny lohasahany membre, raha ilay nipetraka teo ambaravarany lainy iny izy, tamin'ny ilay ningaingaina iny ny andro. Nanompo ny masony ary nijery izy, ka indre olona teo lahy nijoro ny fanandrify aminy. Vao nahita azy izy, dia niazakazaka avy eo ambaravarany lainy, nitsena azy, ary efa niankohoka tamin'ny tany izy, dia nanao hoe, Tompo, raha nahita fitia eo masonao aho, aza dia lalovana fotsy lahy ny mpanomponao, fa aoka hangalana rano kely ianareo, hanasana ny tongotrareo. Miala sasatra eo ampotry ty azo ty ianareo, dia hangalako mofo kely ianareo, hataonareo tohanaina, vao manohy ny dianareo ianareo, fa izany no nandalovanareo amin'ny mpanomponareo. Dia hoy ny navalireo, ataovy ary arak'izay voalazanao. Dia niverina faingana i Abrahama nakeo anday amin'ny Sara ka nanao hoe,
faingana ianao mangala lafarina intely ny famarana ditio ka ataovy mofo. Avy eo i Abrahama dia nandeha faingana ho any amin'ny andianomby ka naka zanak'omby anankiray tanora sy tsara izy ary nomeny ny mpanompony izay nahandro izany faingana dia nandray mena-dronono sy ronono mba amin'ilay zanak'omby efa nandrahoina izy ary narosony izany teo alohan'izy ireo. Ary izy ireo kosa nitsangana teo anilany teo am-potikazo ary nihinana izy ireo. Rehefa izany dia hoy izy taminy, aiza saravadinao? Hoy ny navaliny, ao anday ao izy. Ary hoy izy, iverina ty aminao indray aho raha avy taona toy izao ary hanana zazalahy isaravadinao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina havagna, ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako fahoriana ho anareo aho fa mameno ao amin'ny nofoko izay tsy ampy amin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny eglizy. Fa voatendry ho mpandrara azy aho noho ny nanomezan'Andriamanitra hay ny fiadidina anareo mba hitoriako ny tenin'Andriamanitra antsakany sy andavany dia ilay hevy miafina tsy nambara taloha hatramin'ny taranaka maro mifandimby fa naseho kosa ankehitriny tamin'ny olona masina dia ireo tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny mahasarobidy amin'ny jentily ny voninahitra izany evy miafina izany dia i Kristy fanantenana ny voninahitra ho anareo. Izy notorinay ary ny olon-drehetra samy ampandrenesinay sy ampianarinay avokoa araka ny fahendrena rehetra mba hahatongavanay ny olon-drehetra ho lavrary ao amin'ny Kristy Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ombantsika mianakava an'iny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soatan'ny masindaliokany voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany i Jesoa nivavaka tao amin'ny toerana iray ka noho ny nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy,
mba ampianaro ivavaka izay tompoko tahaka ny nampianarony joany ny mpianany. Ary hoy izy taminy, raha mivavaky ianareo manao avao hoe ray eo wa masinina nieny anaranao ho tonga nieny fanjakanao meo anay anio nianina isanandro avelao ny fahotanay fa izahay koa mamela zay rehetra nanao ratsy taminay ary aza velanao orisiny fitomandratsy zahay. Dia hoy indray koa izy taminy, raha misy aminareo manantsakeza mankao amin'ny misasakalina ka manao aminy hoe risakeza ampisamboro mofo 3 aho fa misy sakezako nandeha ny vahiny ka tonga ao amiko nefa tsy manankatolotra azy aho ary ilay ao antrano kosa hamalika anao hoe aza manahiranay fa ny varavarana efa mihidy izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka ifoha anome anao ao. Lazaiko marina aminareo fa raha maharitra mandondona izy na dia tsy foha anome azy noho ny fisakezany aza ilay ao antrano dia ifoha anome izay ilainy noho ny fanaovany lemozy. Ary hoy izao aminareo, mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia hita, mandodona dia hovaina. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voaina. Iza aminareo no ray anome vato ny zanany, raha mofo no angatahiny, na anome bibilava azy, raha azandrano no angatahiny, na anome mengoka azy, raha atody no angatahiny. Koa raha ianareo na dia ratsy toinona aza, malala manome zava-tsony zanakanareo, tsy maika vany renareo zay anan-danitra no anome ny fanahiny ho an'izay mangataka aminy. Izany ary ny teny ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo nandinika, nandalina sy nibazina ny tena votoatin'ny fiainansikisika mba ahatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana, fandrindra moa amin'izao sika miatrika ny sinoda izao dia nasongadisika fa ny tena fitiavana, lay fihavanana matimatesasika ka mahatonga sika milaza hoe fihavanana sady kristianina no malagasy dia sy sento ary lavitra ny fiasaram-belasi fa fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fanompoana tahaka n'ilay Samaritanina zay siza fa Jesoa ny karakara n'ilay naratra ary ny maratra moa dia ny fiainansika olombelona ao anatin'ity rafim-pahotana zay mangezasika nanapotika ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary aza dia hitasika amin'izao fiovan'ny toetrandro zao ka ravapotika ny fiainansika ary sy lazaina koa moa ny rafitra ny fifandraisasika samitsika ary isika ihany no mahalala fa noho izay Andriamanitra lavitra ansika izay dia potika fa i Jesoa no tongary ny karakara ny kolokolo ary nanasitrana asika arak'ilay fanoharana nyenitsika tamin'ny alahady lasa teo. Ary ny tena zavatra nanahitra ho iaho dia nentiny ilay Samaritanina sara fanahy amin'ny tranombahiny
ilay naratra ary nanasa n'ilay olona tao ikarakara ary sy iza io fa ny eglizy ka isika zany isika eglizy ianao sy zao no tragno vahiny ikarakarana ny vahiny eo amintsika amin'izao fotoana izao ka izay indrindra nefa ny votoatin'ny fampianarana androany mikasika n'izay vahiny izay ka aokary ho alalinsika bebe kokoa ka afatarasika ny adidy miandry asika fa indrindra raha te olon-dehibe amin'ny finoana sika vokatry n'izao synôda tia irisika tao zao raha te ho eglizy lay trano vahiny olo velomin'ny batemy miombona miaradia mandray an-tanana iraina ho tabernakla dia aoka ho alalinsika ary hodiniansika ho fakafakaisika ary indrindra ho velomisika izay votoatiny fampianarana androany zay manohy ny fampianarana tamin'ny alahady satria ny foto-kevitra amin'izao alahady fahenina ambifolo mandavataona izao dia zay mahaiza mampetrano satria ampetrano an'Andriamanitra ianao zany hoe raha mahay mampetrano vahiny ka izay indrindra raha ny votoatikevitra amin'izao lahady fahenina ambifolo zao tokoa ary no asongadina ry kristianina havana miainga avy amin'ireo vakiteny dia ny fahaizasika mampetrano izany hoe mahay mandray ny hafa mahay mampiditra an'ireo zay akaikisika ao am-posika ao no asongadin'ireo tenin'Andriamanitra androany io indrindra ny tanjon'izao synôda fahafito izao mba ho fenakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalo mpinoana izany hoe anahaka an' Jesoa ho tahaka an'Andriamanitra mandray ao am-po zay namansika sy zay eo akaikisika ary sy iza ireo fa manomboka ao amin'ny eglizy kely ao an-trano ao an-tokantrano ao dia ny fianakaviana ny ray aman-dreny ikarakara ny zanaka ary ny zanaka anaza ny ray aman-dreny izay ny fampetrenona sy ny fahaizana mandray vahiny voalohany ary fototra manambara an'izay fiainana eglizy izay irisika amin'izao synôda izao milaza miara-mahita nefa sika fa marary zany raha mandinika ny zava-misy sika fa indrindra vokatra nyty rafim-pahotana ty azo sika onona sara ary ankehitriny ny antony anaovasika synôdy mba hamerina amin'ny toerana izay sotoavina fototra dia ny fihavanana ka oka ho fihavanana sady kristianina no malagasy ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona no ahafahasika mametraka n'izay soatoavana izay manaraka izany araky ny voalaza teo ny foto-kevitra zay arosiny eglizy dia ny hoe mahay mampetrano vahiny aoka nefa isika andinika sara fa raha ny tenysika malagasy ary zay no mampiavaka sika dia sy misy traduction na dikateny malagasy ny teny hoe étranger tonga dia amaly angamba ny sasany hoe vahiny nefa fantatra sika fa na lavitra anao na akaikinao ka raha sy miara-monina aminao dia lazainao hoe vahiny ohatra fosiny zao maniraka misy olo mikonokono mandondona varavarana dia milaza ny renim-pianakaviana hoe zerevo ao zany fa misy mikonokono misy mandondona misy vahiny io iza ny vahinysika androany i tonton nefa raha tena marina ny tonton sy mba vahiny satria olo eo akaikinao ihany fa nohon izy sy miara-monina aminao dia lazainao na misy hoe sy fantako iny le navaliny zanany satria olona sy hitany misy dia lazainy hoe vahiny ihany koa ka izay indrindra na olo lavitra zany na olo akaiky na olona miara-monina aza rehefa sy hita matetika na sy miaraka mipetraka ao an-trano ao dia lazaina fa vahiny avokoa
ka izay indrindra ny ho antsika malagasy zany a sy mba misy zay vahiny zay fa vahiny sy misy zay hoe étranger zany hoe olona hafa tanteraka fa avana daholy izay olombelona rehetra ho asika malagasy ary izay no mahatonga ny soatoavina malagasy mifototra amin'ny fihavanana ka izay indrindra no nataony Abrahama amin'ny vakiteny voalohany vendrenesika teo sy nizery ny tavan'olona izy sy nazeny nataony vahiny ny tonga teo ka nyresiny ka raha nahay nandray azy izy dia fantatra sika nahazo fahasoavana ka izay koa isika raha mandray nizay manodidina sika mandray an'ireo avasika mandray ny vahiny mandalo amintsika ary manohy ny fampianarana izay nilazaisika tamin'ny alahady lasa teo ka ny fahaizasika mandray ny hafa dia mampahazo fahasoavana ny fahaizasika mikarakara ny fahaizasika mahafoy ny fahaizasika manasoa ny hafa mahafoy ho an'ny hafa dia manampy asika ametraka rafi-pivelomana tahaka ny nahaizany Abrahama nandray ny vahiny ka fantatra sika nahazo fahasoavan-dehibe izy ka nahazo taranaka aray izay no mahatonga sika milaza hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia ahazo Andriamanitra nao ny asa sika ary sy inona io asan'Andriamanitra io fa io fafoizana io fanompona io fahaizasika mifampikarakara mifanasoa mifampisimana mikasaka ny soa eo ambonana io ka ahatonga sika iroso lalindalina kokoa ary dia izay indrindra no fotom-pampianarana arosony evanjely amintsika androany raha miresaka ny fandraisany i Maria sy Marta an'i Jesua isika ao amin'ny evanjely vondrenesika teo i Marta ny kofokofoka ny karakara nanao ny asa ary somary nalahelo azy ka nanatona an'i Jesua nilaza tamin'i Jesua sy mampaninona anao ve raha manampy ahy ny raha vavo satria zaho ty sahirana noho ny fahasaranana koa isika matetika dia mahita felantsiny ary indraindray azy indrisy manome sininy hafa ary indrindra no ty rafi-pahotana ity dia zary blocage amin'ny fifanasoavana ny lay fahaizasika mifampikolokolo mifanasoa ka izay indrindra ny fampianarana ary izay no ezasika amin'izao synode izao mba iova iverina amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika ka ametraka tokoa ny fahaizasika mahafoy mahaizasika manompo ka hay andray ny hafa isika ary aoka sy blocage aoka sy ny fahasairanana fa raha mahay mifanasoa isika fa izay indrindra rehefa ny resaka tamin'izy mirahavavy i Jesua dia lazain'i Jesua fa i Maria no mahay mifidy ny anjara soa satria niaino izy ka izay indrindra aoka sy ampifanohera sika ireo zavatra anankiroa reo izay niainy fiainany i Marta sy i Maria mifameno reo fa sy mifanohitra satria amin'ny alalan'ny fahaizasika miaino no ahafahasika manasoa ny hafa ihany koa ka aokary ararotsika sara izao synode izao mba haizasika mifampieno miaino ny sitrak'Andriamanitra mipetraka eo amin'ny tongotra an'i Jesua izay miaino zay ao amin'ny Baiboly dia midika hoe finoana menoa ry Israely ka izay indrindra raha mahay miaino isika dia fandaliana mpinoana ny tiany evanjely ambara amin'izany ny ambaran'ny soratra masina mikasika ny mahay miaino dia dikan'izay mahay mandalina finoana ka raroty ary fa indrindra ho an'ny fianakaviana eglizy kely mahay miaino fa sy mijanona amin'ny fiainona koa nefa fa oka hanao ny asan'ny Marta izay nafoy
ary nanompo any koa. Ka izay indrindra ny tanjon'izao synôda ataosika izao. Ka am'izao alahady fahenina amby folo mandavataona izao dia tsara ny andininsika ny fandraisasika ny communion, satria ny fandraisasika communion dia manambara fa mandeha mivavaka isika, zany hoe mihaino no ny tenin'Andriamanitra ary avy eo mandray ny communion, ary rehefa avy eo dia lazain'ny pretra hoe hitantana ny diansika ny Kristy, zany hoe tahaka ny Marta sika miala tao an-eglizy ka mifanasoa. Zay no ezaka sy maintsy ho fantatra sika isaky ny mandray communion sika. Ary indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana zay azo lazaina fa noho ity arety mandoza ty dia maro ny zavatra nietrentsika, ary io no natonga sika ny teny hoe korontana virus isika, satria besaka ny zavatra ny korontana. Ary anisan'izany ny fandraisasika ny communion sy ny sakramenta toy ny confession. Mila fandaliana-pinoana vaovao tokoa isika mba ametraka tsara amin'ny tena toerany ny sakramenta, ary indrindraindrindra ny fandraisasika ny communion. Ary zay no andrasasika amin'izao synôda izao ry kristianina havana, satria milaza miara-mahita sika fa misy masahy milaza misy hoe sy ilaina sonony confession, misy masahy milaza fa sy ilaina ny mandeha an-eglizy satria efa mivavaka ary efa mamonjy lamesa amin'ny alalan'ireo eukaristia alefan'ny televizion, alefan'ny radio. Ka noho izany sy ilaina sony ny mandeha an-eglizy ary sy ilaina ny mindrisy ny mandray communion. Ary misy aza mandray communion sy ampaheverana loza zany. Ka izay indrindra ry kristianina havana malala, ararotsika izao synôda izao ametraka tsara an'izany sakramenta lehibe loharano sy fototra ny fiainasika kristianina dia ny eukaristia, ary tsy misaraka ny eukaristia sy ny confession. Ary izay no mahatonga azy ampifandraisiko amin'ny fahaizana mandray vahiny, ary ny vahiny dia zay akaiky asika ho isika teo. Ary ny vahiny tena sarobidy indrindra dia i Kristy nahay mandray vahiny, i Marta sy Marie, i Marta ny karakara any Jesoa dia sika koa sy maintsy mikarakara ny manodidina sika, ary i Marie nahay mihaino any Jesoa ka sika koa sy maintsy mifampihaino ary mihaino ny tenin'Andriamanitra ary manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Io ny anjara soa ho isika. Ka izay indrindra ry kristianina havana ararotsika tokoa izao synôda izao, andaliana sika an'izany rehetra izany ka anova anio rafi-pahotana zay mitady anapotika ny fiainasika io ho rafi-pivelomana. Ka aokary araky ny afatry masin-dahapoly ao mivaky teny fahaloha mba ahay andray vahiny tokoa isika, ahay ieno ary ahay ifampieno. Ansoina ihany koa isika ziaby amin'ny alalany Jesoa sy miaraka aminy mba ho tabernakla velona, ka amin'izay hitondra any Jesoa eo amin'ny fiainana andavanandro, ka zary ho fahazavana sy fanily tokoa isika. Ry Jesoa Tompo, ianao no mananatra anay fa amin'ny alalan'ny fahaizana mampetrano vahiny, mampetrano anao, mampetrano izay akaiky anay indrindra, ary indrindra ahay iombona aminao, ahay ieno anao izay lalana ahafanay mahita ny tena fahasambarana izay no asambatra anay. Ny Papa François mampianatra anay mba hahaeno araky ny sofiny fo ho izy, izany hoe ny fo sy lay tova io fa ny mahanao anao, ka ahaeno ny hafa araky ny mahanao anao zay, ary andray ny hafa araky ny maizy azy izay. Ka io ny lalana mitondra amin'ny fiombonana, io ny lalana raha te hanorina ny tranombe iombonana, ahatonga an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra frately toty olo raika isika ziaby. Ka amin'izay ahay ivelona ny tena fihavanana, lay fihavanana sady kristiana no malagasy. Ka ampio ary zahay ho faly manompo ny namana sahalan'ny Marta, ary ho faly sy sambatra
miaino anao, miaino ny manodidina anay, fa izay tokoa no anjara soa raha mahay miaino anao zahay, ary indrindra anatanteraka izay lazainao, ary miombona tanteraka aminao zahay amin'ny alalan'ny communion, ka engany rehefa miombona tanteraka aminao dia iombona amin'izay manodidina anay koa. Masiny Maria renin'ny eglizy io, ianao no modely amin'ny fahaizana miaino an'Andriamanitra, ary ianao no modely tamin'ny fahaizana nanompo sy nafoy tamin'ny fikarakarana ny Jesosy, ary nahay nampaitrano ny zanak'Andriamanitra. Ampianaro ary zahay amin'izao synody zao, ahay eno ny afatr'Andriamanitra, ahay ifampieno, ary ahay ampiatrano fa indrindra reo mizaly sy voailikilika, ka ho tahaka ny anao izahay, ka ho tabernakla velona. Masinday Josefo ampio izahay, anao sy mba be resaka fa nahay nieno ny sitrak'Andriamanitra, ka ampio zahay ahay eno ny sitrak'Andriamanitra. Ampianaro ny ray tenakaviana rehetrarehetra mba ahay ikolokolo an'ireo taranany ao an-trano, ireo zanany sy ireo manodidina azy, ary ahay ifanasoa, ahay afoy ho an'ny manodidina ny ray rehetra, fandrindra afoy ho an'ny fianakaviana eglizy kely. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika isandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika isandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.